Tika ianao eny am-pitsanganana eny ifantoka. Lazao hoe zaho sy ianao hoe Jesosy no eto androany. Amen na? Aza misaina fa tsy ianao sy Jesosy ianao raha tonga eto androany. Mangetaeta azy ianao. Voeo anazy ny varavaran'ny fonao androany. Mifantoha anatin'ny hira fiankofana izay atao eto ianao izay endrika iankofanao an'Andriamanitra. Izay tononkira eto androany dia endrika hoentinao iankofana eo anatren'Andriamanitra. Asan-drato mivavaka fisaoranao azy ny amin'ny fahalebiazany, ny amin'ny fahatsarany. Lazao izy hoe misaotra Jesosy satria navahanao indray izay matotonga amin'ity toerana ity androany. Lazao fisaorana avy any amin'ny vavanao i Jesosy tsika eo androany. Dia raha avy amin'ny fonao feno fandresen-dahatra izy androany hoe tsara loatra izy. Misaotra anao izay Jesosy malama. Misaotra anao zahay rirayo no ny fitiavanao. Ny aizinkitro kamisy ay indro efa nidiranao e azavana lehibe no indro efa naposakao. Karavoravo eriny fony zay midera. Tiako raha sandratra ao an-trano hoe misaotra anao zay ray. Halleluja. Asandrato fisaorana Jesosy androany. Misaotra anao zahay rirayo. Asandrato ny feonao ilaza fisaorana Jesosy. Asandrato ny tononkira androany ilazanao hoe tsara i Jesosy tsika. Asandrato ny feonao ilaza hoe lehibe ianao Jesosy. Tika ianao hisaotra an'Andriamanitra anatin'izany tononkira zany. Tika ianao anandratra fisaorana azy. Satria nomeny hazavana ianao. Zasenao le tanaty ezina. Nefa natsanga no mazava indray. Le Jesosy Kristy no vonona mba hampanankarenanao. Ety androany mendrika ny isaorana izy. Mendrika nomena voninahitra i Jesosy io androany. Milazao hoe inona no avalina ianao Jesosy. Ina ao an-trano hoe inona no avaliko ianao Jesosy. Halleluja. Jesosy amavali tienentsy anamitra fisaorana anao androany. Amazanako ao anay, amampanjaka anao, isaoranay ny anaranao. Ny amin'ny refitiavanao anay, isaoranao. Ny amin'ny nanangaranao anay, isaoranay ny anaranao zany. Azavana lehibe ny fanomenao anay Jesosy. Mendrika nomena voninahitra anao androany Jesosy. Mendrika ny ankalazaina anao Jesosy. Nisandrata amin'ny avo indrindra Jesosy. Manboy anao mandiny tena amin'ity toerana ity androany. Manboy anao mandinika androany hoe fanovoanao an Jesosy hoe ny varavaran'ny fonao. Efa vita fihavanana amin'ny Jesosy ve zasenao tonga amin'ity toerana ity androany. Manboy saintsainy zany amin'izao fotoana izao. Efa azonao antoka ve ny relationao sy Jesosy tonga amin'ity toerana ity androany. Miandry anasenao Jesosy. Miandry anasenao Jesosy amin'ity toerana ity androany. Jesosy niandry anao efa ela izy. Manby anao manaiky androany hoe inty Jesosy. Oh Jesosy malala. Tiana mafy ny fihavananay aminao androany Jesosy. Dia hisakambina anao foana zay Jesosy. Raisinay anao androany ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Meteza anao amaly anay amin'ity toerana ity androany Jesosy. Meteza anao hiaino anay amin'ity toerana ity androany Jesosy.
andiniany tenanao eny am-pitsanganana eny amin'izao fotoana izao. Fotoana zao andinianao ny tenanao. Halleluja. Jesosy androany ninona mety alahelinao zay ranomasinao hosolon Jesosy fifaliana zany androany lazao Jesosy hoe manatriana eto ianao Jesosy
Ny alahelo rehetra, ny ratram-ponao rehetra. Mety manana iay ianao tonga amin'ity toerana ity androany. Mety manana ranomaso any anatinao any ianao tonga amin'ity toerana ity androany. O Jesosy aminao hoe soloany fifaliana zany androany. Manatrika anay eto Jesosy. Manana ianao finoana fa eto Jesosy manatrika anasy ianao. Mahita situation zay lalovanao Jesosy amin'ity toerana ity androany. Manatrika anay eto ianao Jesosy. Vangio zay Jesosy. Manatrika eto. Manatrika eto. Manatrika eto. Jesosy. Jesosy androany manatrika anasy ianao. Ok anao tena hiprofity tanteraka fa eny Jesosy androany manatrika anasy ianao. Lazao hoe ny alahelonao rehetra, ny ranomasinao rehetra. Hosolao Jesosy hifaliana zany androany. Tikanao hifantoka tanteraka anatin'izany tononkira zany. Tiako tena atanao fiainana zany tononkira zany androany. Lazao hoe hosolao Jesosy hifaliana zany androany. Rasitra koa dia basandrato amin'ny lanitra ny tananao dia ndao iarira hoe manatrika eto. Manatrika Jesosy amin'izao fotoan'izao. Zay zavatra ilainao lazao amin'ny Jesosy amin'izao fotoan'izao. Torio amin'ny Jesosy mitsy hoe mila an'izao zay Jesosy. Lazao amin'ny Jesosy hoe mila fanafana avy aminao a Jesosy. Zay rehetra mampangetahitanao amin'ny Jesosy. Eto izy androany manatrika anao. Zay rehetra ilainao amin'ny Jesosy. Amin'ny toerana ity Jesosy androany. Lazao anazy zay rehetra mampalahelo anao. Zay faniriany fonao. Zay entaentanao. Lazao amin'ny Jesosy fa eto izy androany. Tranzay Jesosy io fa tombony lehibe ho anay indray ny afahanay manatrika anao eto amin'ny fanatrianao. Sotrany amin'ny fanasitranana zay omenao, ro fiainana zay ataonao mikorina amin'ny efitrano ity indray androany. Mankalaza anao zay, mitenena aminay ampianaro zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana isika rehetra. Alleluia. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanan'ny tompony aminao. Androany dia andro lehibe satria andre ny feon'Andriamanitra ianao. Nataoko foana moa teo ny filazana fa misasaka ho azy ao ny taona, ary isaky ny misasaka ny taona matetika dia manao zava-dehibe foana Andriamanitra. Teo amin'ny fisasan'ny taona no nahinony Maria ny fanambarana fa hiteraka an'i Jesosy izy. Amen. Ary
mety ihany koa ianao andry fanambarana fa manomboka ifadianitsika manomboka rapitso. Ao anatin'ny 7 jours tsika zany misy fifadikanina natao eto am-piangonana. Ho an'izay rehetra afaka zany ary tena mampirisika anao mihitsy hoe aoka mba ho afaka isaky ny maraina antsika amin'ny 7 ora eto tsika no mivavaka. Dia entanina zany ianao mba tena ho mahatoky ao anatin'izay. Ho anao moa zany raha hoe tsy maintsy miasa dia mba arao foana ilay izy na ny ampiasana renao mba ahafahantsika miaraka migoka an'ilay fahasoavana. Manana fotoana kosa ianao rehefa tonga ny amin'ny 7 ora dia mba ataovy azo antoka fa présent eto amin'ny toerana ity ianao vavaka eto tsika sady mandray fampianarana ianao jusqu'à amin'ny alahady zany tsika mifadianina. Alahady herinandroany zany ilay izy nitapitra. Dia ao anatin'ny famarana anitsika mba miaraka misaotra ny Tompo. Mba manatanteraka tsika karazana fanatitra manokana izay mba mandresy lahatra anao mba ataonao hoentinao anokafana ny tapataona manaraka. Amen. Tsy antery zany fa zay rehetra resy lahatra ho zateo no manao anazy. Dia zay zany ny programa mba tsara ho fantanao zany manomboka amin'ny herinandro. Tena tadidinao nanomboka ny taona 2020 tsika janvier 2020 ny fadianina tsika 7 jours. Jusqu'izao izy zao misasaka. Mois de juin misasaka. Dia ho avy amin'izay indray zany ny antsasany manaraka dia atomboko tsika amin'ny fifadikanina koa. Fa hitanao fa ho tsara lavitra ny résultat. Ka mba mampirisika tsika zary lasanabavy aoka mba ho discipliné anao amin'ny zava-panahy. Fa matetika izy io raha vao resaka hoe ampiasananay moa tsy maintsy manao an'izao. Ampiasananay tsy maintsy ohatran'izao dia matetika regny vitatsika magnaraka azy. Fa amin'ny fiangonantsika indray zany izy ity zao dia aoka mba hagnaraka amin'ny antsakany sy amin'ny andavany ianao. Matoa zany za raha mba mampirisika anao hoe ndao ifadianina tsy sanatriako hoe niady tamin'ny sakafo atsika fa fitezam-panahy ilay izy ary za tena miteny aminao fa ny mandrakizay anao no ambadika izao. No avinao rehetrarehetra mihitsy izy matimatesantsika eto isan'andro io fa tsy hoe tombontsoa ny paster akory. Inona moa ny tombontsoako raha tsy mihinan-kanina anao? Tsy manana tombontsoa amin'izany za fa ianao tian'Andriamanitra ianao tena hiditra lalindalina dia tezaina ianao ampianarina ianao. Amen. Zay no hoe lafa hiditra amin'ny fampianarana antsika ho azavainanao eto indray zao ny androany reo Laingan'Ny Devoly. Inona hoe? I Devoly io zany efa mpandainga fo. Tsisy raha hainy izy io koa tsy mandainga. Dia mila mitandrina kely ianao ny amin'ny olona miresaka aminao fa be da be ny olona tia miresaka nefa mandainga. Ary raha tia mihaino olona mpandainga ianao dia midika zay fa feno lainga tafiditra agnatinao any. Zay le tsy dia tsara mihaino olona. Mba fidifidigna ny zavatra henona, fidifidigna ny zavatra jerevana, fidifidigna ny olona ifandraisana. Amaka andiny tsoratra masina avy hatrany tsika amin'ny filazantsarany Jaona 4:40 dia ny 9:1. Jean 14:16. Izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 4:40 dia ny 9:1 no hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mivako toy izao manao hoe hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Lazao hoe amen. Dia tsara fa nazavainy Jesosy tsara fa izy io sady lalana, zany hoe zavatra azo omboa. Fahamarinana, zavatra tsy azo ovaina. Fiainana, zavatra mahavelona. Amen. Alleluia. Jesosy zany dia mampiseho ny fahamarinana hatrany. Fa raha vakinao kosa ny Jaona 4:9 ny 4:40 ka hatramin'ny 5:70. Jaona 8:44-45. Jean 8:44-45. Jaona 4:9 andininy 4:40 ka hatramin'ny 5:70 amin'ny anaran'i Jesosy mivako toy izao hoe ianareo ozy izy dia avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamono'olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina ao aminy. Raha mandainga izy dia ny azy no lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Fa satria milaza ny marina aho dia tsy hinonareo. Izy io no sady mpandainga no rainy lainga. Raha vakinao reo verset anankiroa reo dia atoron'ny Baiboly tsara fa Jesosy dia manana ny marina ary fahamarinana. Za ozy ny lalana,
fahamarinana ary fiainana. Fa devoly koa tsy an-daniny resaka lainga foana no hita ao aminy. Ary Satana revana tsy mandainga tapany. Izy tsy hoe tapany hely fo izy mandainga. Fa lainga feno no ataony. Zay mahasatana ny Satana. Lainga feno no ataony. Ny zavatra ataony devoly dia mamitaka. Jerevinao tsara regny olona tahiny devoly regny. Mazary dia tsika tsy magnanjaina akato. Fa tsika rehefa mifampiarahaba dia hoe tahiny Jesosy. Satria ny fitahiny Jesosy tsy mamitaka. Fa ny olona anankiray rehefa nitahiny devoly, feno fitaka zany ao ambadika. Zany hoe mampiasa lainga izy, mampiasa olona mba handainga ary mpamafy lainga. Ny olona rehefa nitahiny Satana matetika ratsy fiafaragna fo. Dia zay le mahalainga anazy. Lazainy meko an'izao anao, meko an'izao anao, fa ny fiafarana igny avy eo nenina, latsa ary ranomaso mandrakizay. Agnisan'ny zavatra andaingany devoly matetika ny resaka fitsanganana amin'ny maty. Fitsanganana amin'ny maty. Matetika rehefa rirignina salamizao, dia be da be ny olona hoe nisehony papane, nisehony dadabene, ary ny sasany moa ampinanana atao koragna ndraiky. Faragna mois deuxième te efa tsy ela ndraiky papa zay iboaka. Olo fa milivina angy iboaka aminao nendro. Misy dia mino an'izany. Ireo karazana lainga ataony devoly daholo reo. Raha dia papa sira nivoaka tamin'ny alala. Isemizy le nataony farany igny si. Iakanjo le nandevegnana ananjy si. Na mba igna reko fa feno nana. Feno loto ka le adio ndraiky izy miboaka avakao. Hitanao zany fa misy lainga be da be ataony Satana. Dia atorony agnatin'izay fa ny olona matony mbola mitsangana dia miboaka amin'olo ndraiky. Io le matetika resahana amin'le hoe réincarnation. Milaza Satana fa ny olona maty dia mbola afaka miverina eto ambony tany. Lainga zany. Satana tsy afaka mamerina olo eto zany. Tsy manana fahefana izy. Efa nresantsika foana igny ngamba ndatadidinao. Satana hoa manana hery fa tsy manana fahefana. Tahiny Jesosy aninao. Alleluia. Laingan'ny Satana satria ny Baiboly dia milaza fa ny olona ozy dia natao ho faty ny ray mandeha. Raha vakinao ny Baiboly. Tahaka ny nanendrenan'ny olona ho faty ny ray mandeha. Malaza moa ko agny mifaritra ny roy agny misy an'le hoe tagnana sosa. Hoe olo raiky impito maty. Avandesa. Sy marina zany. Fa asany devoly zany. Ny olona indray mandeha ihany no maty fa tsisy olombelona impito maty. Osonareo ve zany? Ka ndraindray tsika io magnonofo tokoa ary tegna hitanao ohatrany hoe io papanao mivoaka avy agny. Igny le laingan'ny devoly igny. Dia magnasa hoe agnatero lamba. Te hitsodrano anare za. Raha hitsodrano anao izy tokony tamin'ny fahavelony izy nitsodrano anao. Fa tsy izy maty. Ny olo maty tsy manana forsa itsony ahafahany mifandray amin'olo velona. Tadidio zany. Zay ny nahatonga ny Jesosy tsy maintsy nitsangana tamin'ny maty satria ny olo maty tsy afaka mitaha. Ny olo maty tsy afaka manao nini. Dia nasehony Jesosy mihitsy fa efa nitsangana izy mba ahafahany mitahantsika mandrakizay. Lazao hoe amen. Alleluia. Amen. Tahaka ny nanendrenan'ny olona ozy ho faty indray mandeha. Indray mandeha ihany ny olona no maty raha ny Baiboly no vakiana. Ka tsy tegna le olona zany izy hitanao igny fa Satana maka ny endriky le olona. Satana maka ny endriky le olona. Ary misy revagna amin'izao andro atsika zao, misy an'iregny le hoe angabe regny. Tanareo le angabe io. Izy regny tsy angabe zany fa mahay mitsikomba feon'olo. Ary anaranjareo manokana mihitsy mitsikomba feon'olo. Anao zao vao miresaka aminazy tonga dia fantapantany, tokotokony karan'izao zany feon'ny papany tivy. Mianatra resaka vocal koa zany zary. Tahitopo ianao. Ary tena hainy. Magnano feo mikentsokentsona ka, magnano feo mibarareo ka. Hainy. Ary tsisy very. Dia raha maheno anazy miteny anao hoe, papanare, anare bara, niragna ndraiky rabolangy, mivalagna aminare, ho faty be. Dia marigna an'igny anao dia, tegna izy ianarany le izy, dia fitana. Afantarako an'izany moa koa, raha lahan'ny papako nagnano raha zany.
ary tegna grand maître mihitsy. Izy ny angabe. Dia agnateragna atody izy nisoranjala soradrary atody. Ny rehetra jiro may ny vavany. Ka izy ao magnano le raha. Hoaniny atody. Ary malala izy atody misy 5 ino laniny. Angabe ka le. Zananao izy mangao rano araka izy tadokenda amin'ny atody megna maro hoanina aky. Mevrano. Kenda mga atody maro hoanina amizao. Angao rano. Ary eny hatramin'ny raha tian'ny olobe taloha re na coca na toaka na ino fantany daholo. Ka tsy mamenatra amin'ny teny an'izany fa fitaka regny lainga. Tain'i Jesosy aninao. Vakio ny Ireo 9:27 fa magnazava an'izay hoe tahaka ny anendrenan'ny olona ho faty indray mandeha. Ireo 9:27. Alléluia. Ataony devoly ao an-tsain'ny olona zany io mba tonga ny olona tsy bebaka. Rehefa maty anao mbola mirigny mitsangana fogna. Dia tsy mibebaka tsy vakilo fivavahana zany ny olona fa kofa maty zany miverigna aketo ndraiky. Tout se transforme, la vie continue. Iny tompony anao. Ka za tena mba magnatoro hevitra anao niany ndana manompo an'Andriamanitra maximum raha mbola azonao atao. Omeo an'Andriamanitra ny tsara rehetra aminao, indrindra amin'ny androm-piainanao. Fa tsy miverigna eto tsony zany ianao. Efa anao miala eto tsy miverigna eto tsony ianao. Fa mijanona ny ankoatrany amin'ile hoe fiavian'ny tompo sy ny andro farany. Efa ny anarantsika zany. Vao mifo mandregny anao tonga dia manolora tena. Manapa-hevitra hanompo an'Andriamanitra misimisy. Manapa-hevitra hanompo an'Andriamanitra mitsaratsara kokoa. Lazao hoe amen. Anao zao raha mahita karazana laingany devoly anankiray faharoa koa, fomba filazany zareo an'i Jesosy dia hoe grand maître. Anao amin'iregny olona mpanao occultisme regny, zany ny ataon'jareo agnaran'i Jesosy. Ny franc-maçon zao raha miantso an'i Jesosy, tsy Jesosy zany ataony agnarany fa grand maître. Anao amin'izany ny laingan'jareo. Kaza mba manaiky fitafitan'olona amin'iregny anao. Regny olona mpanompo sampy regny, tsy magnantso Jesosy zany regny. Fa grand maître ozy. Tsy Andriamanitra mihitsy. Jesosy anefa rahalasandram-bavy Andriamanitra sady mpanjaka ny mpanjaka. Fa tsy grand maître. Tahiny tompo ianao. Le anonona an'le agnarana mihitsy moa tsy zakany devolin-jareo. Satria olo manompo samby tsy te hanontonona Jesosy zany. Satria ny zavatra anankiray raha vao misy an'io agnarana io dia sady lalana, fahamarinana, fiainana. Ary tsy misy ozy mankany amin'iray fa tsy amin'ny alalako. Io agnarana io zany ahafahan'ny zavatra rehetra mankany amin'Andriamanitra. Dia alohan'jareo vanjareo agnarany, lazaigna fa grand maître. Devoly mare. Dia aveo koa agnisan'ny laingana azy magnaraka. Dia diso anao raha maregniregny an'iregny agnarana regny, dia matetika izy io tsy Jesosy izy tianjareo atsinihina. Dia aveo milaza koa Satana fa andresony izy agny amparany. Zany amin'izao no gnisan'ny fampianarana alefa ny Satana. Ny zavatra mila fantanao fotsiny dia ity. Satana tsy mpamorona fa noforonina. Zay dia maloha raha raiky tadidio zay. Tsy créateur izy fa créature. Noforonina izy fa tsy mpamorona. Andriamanitra ny namorona anazy tandagnitra tao. Ary tsy Satana zany namoronana anazy fa anjely masin'i Jehova. Fa nivadika izy dia niova ny agnarany lasa Satana. Tahiny tompo ianao. Alleluia. Izy zany dia noforonon'Andriamanitra sahala amin'ny masoandro zao noforonon'Andriamanitra. Fa io moa zao avadika olo Andriamanitra ndraiky. Misy olo nge mivavaka amin'ny masoandro dia omenjareo agnarana hoe Dieu du soleil. Ao ny sasany mivavaka amina volana, la lune. Rehefa misy karazana fiangonan'olo misy sarina volana eo, Andriamanitra regny aminjareo. Noho izany tsy haresan'Andriamanitra mandrakizay ny zavatra noforonina. Na mba hagnanova akory.
Raha nagnamboatra seza bory ianao tandakoronao tao, tsy handeha hiady aminao mihitsy seza io, namba magnano, namba palissandre aza. Na bois de rose. Tsy possible igny afaka andeha hiady amina mpamorona. Jerevinao tsara fa ny agnaran'i Jesosy zay tongononao fotsiny dia efa tsy zakan'ny Satana. Maino le agnarana hoe Jesosy. Dia mipara rehetra izy. Amen. Vakio ny Apokalipsy 20. Apokalipsy toko faharoapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Fa magnazava ny Baiboly eto. Apokalipsy 20. Apokalipsy toko faharoapolo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Ozy hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanohanoha sy gadra lehibe eny an-tanany. Dia nisambotra le dragona izy dia le menarana ela ny Devoly, ny Satana izany, ka namatotra azy arivo taona. Firy taona hono izy nafatotra? Arivo taona. Nisy anjely teto zay tsy nilazaina ny anarany, nisambotra ny Satana, ary nanipy azony ao anaty lavaka tsy hitanohanoha mandritra ny arivo taona. Ity riavagna lay fanjakana arivo taona après ny fiakarantsika amin'ny fiavian'ny tompo. Tanao zany antsika io rehefa tonga Jesosy amin'izao lera andrasantsika zao, hiakatra antsika. Amen. Rehefa miakatra antsika misy zavatra mitranga eto aloha zany agnatin'ny 7 taona. Ny 3 taona sy tapany amin'io misy mpaminany roa lahy hony avy any an-danitra zay tsy nandalo fahafatesana, andeha herigny toro filazantsara fa ho an'ny jiosy ihany, le jiosy aranofo. Tapitra le 3 taona sy tapany, manjaka amizay le fanjakany dibidi. Io zany le hoe raha vao tsy manana marika ianao tsy mahazo mividy, tsy manana marika ianao tsy mahazo mivarotra agnatin'ny 3 taona sy tapany. Tapitra reo zany feno le 7 taona. Dia hitanareo zany izy zavatra miseho amintsika amin'izao io programman'zareo amin'le resaka nouvel ordre mondial. Dia rehefa antsika zao manomboka testegna hoe tsy mahazo mivoaka raha tsisy kasibosy. Azonao le izy. Tsy mahazo mandeha raha tsisy autorisation. Manomboka tezegna tsikelikely zany sain'ny olona fa zay ny zavatra hitranga tsoatsy. Fa amin'ny 3 taona sy tapany io mafy be le izy fa tsy karaha izy akio. Nao amizao mbola manjary mamaly polisy. Am'izany tsisy resaka kamalimaly zany. Efa manomboka lemegna tsikelikely ny sain'ny olona. Tsy mampagnino moa zany nambaregny jareo raha kiny ataonjareo ke. Dia manomboka zatra tsika zao fa tonga andragno vao alagny kasibosy. Dia tsy hainao ny sasa fa nambandro maizigny be izy mivoaka tany dia efa manomboka kasibosy. Efa simba mihitsy le saina. Tahoana moa fa dia zay le izy. Hoisy zavatra sahala amizay zany hitranga. Tapitra io 7 taona zany miherigny miaigna aketo ndraiky zany le olo niakatra jiaby. Sy le olona rehetra tao an-danitra tao, iagna ambony tany eto agnatin'ny arivo taona. Izy io le Apokalipsy 20 zay nivakitsika teo hoe misy anjelo izy hidina amatotra ny Satana dia andefana azy agnaty lavaka tsy hitanohanoha ao anatin'ny arivo taona. Dia agnatin'ny millénium mahitsika miaigna aketo dia tegna milamina ka. Fanerazera eto miaraka amin'ny anjely, miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Fa ireo zavatra tsara be ho avy reo kiny tampenan'ny Satana ny masonao, ataony mahita viavy, ataony mahita lalahy, ataony mahita sambra mora andihanana ary. Ozy arozy misy sambra mora ozy. Igny anao mitondra ananjy double moto. Amizay tsy anjaka am'le arivo taona. Azonao le izy. Ohatran'izay zany raha misy. Dia variagna atsika amina filibana, amina karazana rendrarendra sy ny sisa. Satria jaloux aminao Satana. Tsy tiany ianao ilamina zany fitagneny aminao hiaraka hijaly aminazy. Zany izy zany mitonga namagna androky. Tonga namagna izy. Dia zay le lenga taona. Variagna daholo ny tovolahy. Araozy
mahay mihira ozy mahay mitendry ozy mety possible amin'io koa mety ataony hoe mahay mandroaka devoly mety ataony koa hoe mahay mitoriteny nefa nizy amin'io andeha amitaka regny le karazana lainga lefa ary jamais devoly amin'defa raha tsy tianao zany koa fa amitaka anao izy agny amin'le raha tianao mihitsy no ataony dia dian'izao zany anao mieritrereta ino dolo moa le raha tegna tianao agny izy no miataky anao fa raha anao olo tsy tia sakay tsy ameny pilopilo mihitsy anao devoly zany mahafantatra tsara aiza ny teboka mahararaka anao matetika dia agny foagna izy miataky anao agny foagna tsy amin'ny zavatra hafa dia raha anao zany mba manana mahazo ny raha ihany mahatadidy zavatra ihany dia mba ndanina mba asio fefy agny amin'ireo parti hitanao fa mahafaible anao tainy tompo anenao ary zay mahatonga na mitaiza antsika ato hoe atsika hoa indrindra ny mpivady kolokoloy tsara ny fifankatiava fantaro ny zavatra tiany rangaha vadinao a madamo fantaro ny zavatra mba tiany madamonao atao ramose dia mba samy mba mikolokolo an'io dia mba samy miambina agnatin'le sehatra fa tsy manao zay zavatra ampivaralila satria ny fiainana ianarana ny fifankatiavana zavatra tezaigny tokantragno zany zavatra kolokoloana mba tsy hahatonga ny satana ho tafiditra ainao tsara natonga ny Eva afaka natake ny satana tagny amin'le zavatra na faible ny Eva ngeny natake ny satana i Eva dia nanagna problème amin'ny resaka manque de communication manque de dialogue tsy mba piresaka firy aminazy Adama fa raha ataony Adama koa fandragno to miteny amin'ny teny tsy fantatra fo vo avy Eva vakagny mba mizesizesta hely Eva no misorta hely mba tezan'ny Adama izy efa mangitaka Adama kale mpaminany ary tegna masy mbo milodilody hely aminanjy ke Eva délivré ndraiky anao midevolinao io amin'ny anaran'ny Jesosy ianao devoly manaky gn'olo mivavaka nefa ny Eva zany mba nisy raha mba nandrasana hitany satana amizay le teboka tonga dia vao hitany satana izay joli salut tu es belle ozy Eva tsay qui t'a dit ça io satana efa fantako marina ve tena mifonao anao miteny ansany ozy Eva dia ozy raha mantongoro ça vient de mon cœur taraiky tamina fona mantongoro i Eva satria ny fony Adama lavitra azonao ve zany ka mba melomelo ihany ianao melomelo ihany ianao i vadinao tsy tianao io misy olo mankaty ananjy i Eva tsy novakiny Adama aloha mantongoro ny asa saigna taminanjy sanandro araka mantongoro tsara miavy ozy mantongoro io i Adama zany hay koa me ragnavavy tiagny me ozy Adama isika mahita ananjy ragnavavy endriny be raha tsisy raha tena tsisy resaka ozy menarana andraso ozy endriny berana ozy fa bera koa zao iaho ozy lasa iabakidiny bera tagny le problème ka antibavinao araha mazo fa misy gonda taraiky amizio tainy Jesosy anenao amen zay le izy amen ka io Jesosy afaka mampigadra ny satana arivo taona io no ao anatinao amizao tsika miteny zao zay le Jesosy afaka mampigadra ny satana 1000 ans izy agnatinao zay mahatonga anao mitondra le agnarana hoe kristiane chrétien vient du mot Christ amen tadio fa agny amparany agny satana
dia mijaly miaraka ampanota fa tsy hoe lasa grand maître agnaty afobeko lenga zany. Misy monk'olo magnano filazana lenga. Hitanareo regny olo milaza nahita afobe dia mahita satana mampijaly olo agnaty elo, mandenga izy. Tsy nahita amby izy. Satana tsy mampijaly olo agnaty elo zany fa mijaly koa izy akao. Asazonao ve zany? Satria le elo ange zava-panahy. Ka ny fagnahy atao agnatin'ny elo io mijaly daholo fa tsisy hoe antonontonony Andriamanitra koa tsy manana température manokana ka le ambonimboniny ny satana dia ambanimbaniny ny olo reto. Azonao ve zany resako anao zany? Misy olo boka mi-inventé zavatra. Nahita ny elony dia alainy satana zegny hony râteau regny hony vao atsatony magnano ambajiny olo olo vao. Grave le zalahy olo raha fa mahita satana malaka râteau vino le raha misy nifiny be magnanjao regny vao atrobony mitratrany olo io. Andao ngetsika zao samy midira agnaty laforo hitako anao mbola vita raha afa tsy taregny raha vitanao. Raha anao ndraika avela le ty mety bevava anao. Akory mo zalahy mesa tsy may raha velany. Fa raha samby agnatiny ao samy laza aminao fa tsy anagnanao lera angalagna râteau zany ako. Da nalainy Devoly da nitsibiriny akosia. Da nitsibiriny akosia koa. Avandy tsobitsobiriny fahatany. Za zany matetika mitandregna ndregny raha mime foana zay zalahy reto zany za dia mandenga fogna raha ataony. Mandenga, misy toy mandenga. Tsy possible satria ny elo zava-panahy. Raha anao ranofo be izy tsy possible mihitsy anao ahita an'izany. Fa rehefa anao amin'ny tontolo mifanahy dia possible anao ahita an'izany. Ary rehefa tonga ao ianao na fanahy ianao maharegny mahamay. Jesosy ihany tsy azon'izany dorana. Fa ny ankoatran'i Jesosy rehefa tonga eo may. Indrindra fa i satana zany akotragnony. Ka tsy possible izy andeha ampijaly. Satria misy mampianatra diso hoe rehefa tonga any amin'ny elony ianao dia satana grand maître valiny dia tia. Raha misy olo tian'Andriamanitra dia atsika olombelona. Nefa atsika hony jaly agny raha tsy mibebaka. Mainka fa satana. Asazonao ve zany? Ka misy mampianatra zavatra sahala amin'izany. Satana miaraka mijaly ampanota fa tsy hoe grand maître izy amin'ny afobe. Amizao izy tsy mijanona ao satria mbola tsy tonga le fotoana hitsarana anazy. Tsy midoka koana izy. Fa izy koa ty alaigna izy amin'ny fotoana io, alaigna dia atao agnaty lavaka tsy tanoanoa. Mbola tsy le afobe io lavaka. Tsy hitany farany. Fa rehefa vita le millénium ho tsaraigna amin'izay izy dia alefany amin'le farimy rehetra avy. Azonao ve zany? Amintsika miteny zao tsy mbola le tegna farimy rehetra afy no manina ho an'ny mpanota izy misy olo amin'izao io. Fa misy an'iletsina hoe avant-goût de l'enfer. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha efa nisy an'izany. Zay nahatonga Jesosy nidina hony tany amin'ny fiainantsika dia nalaka an'le fanalahidin'ny fahafatesany teny ampelatangan'ny satana. Satria taloha zany ny olona rehetra maty plasy raiky daholo misy anazy. Fa le mpivavaka foana mbo ambonimbony hily dia le mpanota amin'ny faraglasiny. Dia lasa afaka mivezivezy ake zany satana. Afaka mivezivezy ake izy mampiresaka olo amin'ny fanjakan'le olo mbony vavaka. Mikorokoragna amin'le olo mary. Dia nidiny tagny Jesosy nalaigny tamin'ny satana ifanalahidy. Hoe manomboka niany tsy anao tsony ty fanay. Aminao zao ifanalahidy. Amen. Dia zay le natonga le fagnoarana any amin'ny Lazarosy mpanankarena mahantra sy Abrahama. Hoe teo antratra ny Abrahama. Azonareo? Teo antratra ny Abrahama. Zany hoe misy toerana anankiray izay afaka mifankahita fa saingy tsy afaka hoe ny olavary tsy afaka mifindra ary. Dia rehefa azon'i Jesosy ifanalahidy io ny sarahany Jesosy tanteraka. Jereo fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia ndesy nitsangana taminazy koa ny olona mino rehetra. Hita tamin'izany ry Davida mpanjaka, ry Mosesy, tsy haiko izy daholo olona maty talohan'i Jesosy jiaby niaraka nitsangana taminazy dia noentiny niaraka niakatra aminazy. Dia na io le
fanjakana misy am'izao fotoana zao ao an-danitra, mbola io koa le tsina hoe avant-goût de paradis, fa tsy mbola le Jerusalema vaovao. Atsika izy. Fa rehefa vita ny fitsaragna ny lanitra sy ny tany, ho tsaraigna daholo ny olo jiaby rehetra eto, dia hovagna agnatin'ny iray mpimaso, dia agny antsika jiaby miaraka mipetraka amin'ile Jerusalema vaovao. Amen. Dia ireo zavatra fahitan'ny Satana dia alefa no zalenga. Tonga dia tampotampoka keo no mahazo message ndany mangarivotro. Tampotampoka keo no mahazo message tonga avy Agnalamalitro. Tonga avy oza Vobendra. Tonga avy ake fogna no tonga dia ary ino tegna grave amin'iny indraindray anao bone tsy tegna dary. Misy raha mampangadary anao. Tainy Jesosy enendro. Azonareo ve zany? Satria fantan'ny Satana le raha tsara be mandigny anao io. Engany mba ho tonga agny anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoko rano mba ho tonga agny anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. Amen. Tsy mbola agno za Satana am'izao satria mbola tsy tonga ny fotoanany. Zay natonga anazy rehefa mifanina tamin'i Jesosy izy tamin'ile démoniaka tamin'ny fasan'ny Gadarena. Dia niteny mihitsy le Devoly hoe tonga ampijaly anay melohan'ny fotoana sahady va ianao izy. Satria nieritreretra zany izy tamin'io fa roasin'i Jesosy dia alefa agnaty afobe. Ka anao zany androakeko androaka Devoly ka volagninao mandehana agnafobe, tsy mandeha agny. Satria misy fotoana efa voafetra andehanany agny. Raha androaka anazy ianao any amin'ny tany tsisy olona hoe tegna ranomasina sa aiza. Any amin'ny tany foana hoe, any amin'ny tany karakaina hoe tsy haiko aiza. Amin'ny tany tsisy olo, any ranomasina mbola misy olo koa, misy marin, misy mpagnarato. Fa raha anao androaka Devoly dia hoe mandehana agnafobe, agnafobe wa. Na tamin'ny andron'i Jesosy ary izy namaly hoe tonga ampahory anay melohan'ny fotoana va anao. Satria fantany fa manana fahefana mampahory anazy Jesosy. Ary afaka nataon'i Jesosy alohan'ny fotoana le izy. Dia niangavy izy alefaso Jesosy mandeha agnatin'ny kisoa. Asa azonao le contexte. Ohatran'izay zany ny zavatra misy. Ka aza mba manaiky fitany Devoly ianao e. Oka mba ahiratra ny sainao manomboka androany. Alléluia. 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 Amen. Après fitsaragna farany zany dia hijaly sy tomagny koa Satana ry avany. Hijaly sy tomagny. Jerevy izy hoe avy ampahory. Donc zany izy koa ory koa. Fa tsy hoe malaka kisobe mampijaly olo. Izy ary mba mijaly ka hanagna fotoagna ampijaliagna anjovy. Fa ny zavatra possible wisy, mety wisy karazana zavatra mety hoe fijaliagna zany. Dia miara-mijaly akao. Zay olo andeha agny, fa anao zay mandeha agny. Zany izy antony mampidradradradrana eto misy inefatra miditra atsika. Mba hatonga sainanao, hialanao amin'ny fahazaran-dratsy, anomponao n'Andriamanitra marina. Alléluia. Zany izy ravagna. Ka mba saintsaina ny tiany zany. Amin'io zany dia hijaly izy, Satana izy zany hitomagny koa. Satria nanotana izy. Nanota izy. Nivadika tamin'Andriamanitra izy nanota. Fa tsy hoe izy nazo galogno farany ambony. Mpanota izy, dia mijaly. Fa afatesana izy ny tambony ota. Donc zany samy mahazo an'izay tambony zay. Ka raha zay mahatonga anazy misarika olona mba hanota. Mba hiaraka ho faty aminazy, hiaraka ho hijaly aminazy. Fa ingany ianao tsy hiaraka hijaly aminazy. Ny olona rehetra zany ravagna, tsy maintsy mankany amin'ny toerana zay misy ny zavatra ny tompoiny. Tadio zany. Après zao fiainana hitantsika zao, ny olona tsirekireky tsy maintsy mandeha amin'ny toerana zay misy ny zavatra ny tompony. Raha tegna nanompo an'Andriamanitra ianao, ho any amin'ny toerana misy an'Andriamanitra ianao. Fa raha sanatria ny vava ianao nanompo an'ny Satana, tsy maintsy ho any amin'ny toerana zay misy an'ny Satana. Na tigna na tsy tigna. Tahiny Jesosy ianao. Dia zay mahatonga anao mba miteny mbo adoko eky fa ny potsampinao io. Sasany zany efa diakona, efa mpiandry, mbola fitiavan'ny tsaboraha fô raha tonga antiloha. Efa vita batisa mbola mandeha mijoro ampasy. Sasagna andeha agnaty flera amin'ny mama. Mama! Tsy megnatra ty bavy be magnano. Vavaka amin'olo maty. Jesosy aby tsy avitany an'izay. Izy koa fa nandalo mariny cimetière. Akay mama.
Nefa izy mandalo am-piangonana ke tsy magnano zay. Iny tompony ianao. Ampatsivo kely olo mariny anao io hoe anao izy miasa aloha amin'izay. Fa fantara miaha. Ty misy azona salama dia tsy hagnano tsabra saigna. Avela zegny tsabra. As misy avitanao tsabra eto confinement. Magnanova dia tagnana an'izay. Na mba faty andro ke tsy manjary mbesina ohatry n'andro raiky. Tsabra raha tsanginao. Mba fanoko. Da iny tompony. Tsy ahoaka mavingitra aloha. Aza fanitra miagna fomba. Ny olona rehetra tsy maintsy mankany amin'ny toerana izay misy ny zavatra ny tompo iny. Anjaranao zany misafidy. Alleluia. Ny fiafaran'ny Satana zany tadidio fa hitomany sy hikotry nify miaraka amin'ny mpanota. Zany ny afaran'ny Satana. Mbola hijaly, hitomany sy hikotry nify miaraka amin'ny mpanota rehetra. Fa tsy hoe lasa mpanjaka ny afobe zany izy. Mpanjaka nga. Amin'ny andro ake izy satria izy fanahy nefa manana droit miaigna amin'olombelona dia manjaka izy. Izinao? Dia miseho milay izy. Dia zay no ampirisihana anao hoe andananao mba manaiky mba ho lasa olona ara-panahy. Raha vao anao olona ara-panahy tsy azony agnanovana tsangitsangina anazy ianao. Zay mahatonga antsika afaka mandroaka devoly, manasitrana marary satria fanahy samy fanahy ihany no afaka miady. Mamafy be anazy amin'izao devoly magnanjeny hoana satria izy fanahy invisible. Tsy hitanao izy fa izy afaka miasa. Tsy hitanao izy fa raha anao olona ara-panahy tonga dia mihidy lalany. Ary tononoko hidy lalan'ny Satana amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Anao fa vignitra izy maregny izy ke zegny. Vilay fola titria. Alleluia. Zay le izy ravana. Ny zavatra rehetra voalaza ato anaty Baiboly ravana dia tsy maintsy ho tanterahan'Andriamanitra. Amen. Tsy maintsy na wela na waingana. Tepika magnaraka afantaranao ny laingan'ny Satana. Satana dia milaza fandriamanitry ny olona. Azafady, Satana dia milaza fa andriamanitra ny olona. Enao izy zany lazainy fandriamanitra. Hoe tsy mila n'Andriamanitra tsony zany. Ianareo ny Andriamanitra. Ino nataony amin'io? Maka an'le verset izy. Hoe Andriamanitra ianareo. Dia misy olona tsangany quelque part agny natao hivavahana. Io le doctrine ny nouvel âge, new age. Doctrine napetraka anjareo hoe olona dia Andriamanitra. Misy an'izay doctrine de new age zay. Mampianatra ny olona izy mba atoky tegna fa tsy atoky an'Andriamanitra. Zay matetika ny doctrine new age. Tsy matoky an'Andriamanitra ny olona fa lasa matoky ny tegnany. Mila mitandrina anao ny amin'iregny. Za misy fotoana mampianatra anao hoe mila mino ny tegnanao ianao fa kosa ampirisika anao ino an'Andriamanitra. Amen. Fa ny doctrine de new age tsy manao an'izany. Fa hoe anao ny zagnahary zegny. Anao zagnahary ny vatananao. Vola tadiavanao ihany izy hohaninao. Karan'izay no hohaninao ihany ianao. Wa. Aza mivavaka tsony. Dia ity doctrine de new age ity mampianatra ny olona atoky vola, atoky matériel fa tsy atoky an'Andriamanitra. Laingan'Ny Devoly zany. Tsy maintsy milan'i Jesosy ianao vao tafavoaka. Tsy maintsy milan'i Jesosy ianao vao afaka mandresy amin'ny lafiny rehetra satria izy no efa nandresy an'izany. Laza hoe amen. Alleluia. Ianao manana ny zavatra rehetra, mahalala ny zavatra rehetra. Mbola voafetra nefa ianao na manana ny zavatra rehetra, na mahalala ny zavatra rehetra, mbola misy fetra ianao, misy namorona ianao. Zay fotoana ty ny mpamorona io ialanao eto ny tsy maintsy ialanao eto. Aza mireare, aza manaiky ho fitany devoly. Alleluia. Zany ndravagna ny mahatonga ny olona, indrindra fa ny olon-kendry sy ny mpaminany tao anaty Baiboly, rehefa
anatona an'Andriamanitra dia mamaly foana hoe ianao ny mahalala. Anao zao raha maheno ianao olon-kendry tagnaty baiboly ro mpaminany rehefa anontanian'Andriamanitra ahoana le zavatra ohatry zao dia ny moa valiny zareo dia hoe ianao ny mahalala. Nanontaniana azy hoe Ezekela, hozy Ezekela hoe ianao ny mahalala. Be da be agnaty baiboly eo zany foana ny famalian zareo anazy. Ka atoroko anao androany ny secret manetrety tena eo anatren'Andriamanitra. Aza miavona. Andriamanitra ihany koa dia azo oharina amin'ny terrain d'aviation ary ianao avion. Ohatra hoe io zany misy terrain d'avion. Zafady. Io misy terrain d'avion dia ianao no avion. Tsy possible mihitsy ianao na dia ataoko hoe Boeing 747 ara. Tsy haiko firy moa le farany lehibe amin'izy regny. Afaka mitety an'izao tontolo zao ianao. Afaka amin'ny style ianao eny ambony eny. Fa raha tsy midina amin'ny terrain d'aviation dia midiky zay fa namarina ny tantaran'ilay roplanina. Ianao roplanina fa Jesosy Kristy ambalama anazy. Ka tsy afaka mihitsy ianao na dia mitsangitsangegna arika aloha zara ngay latsaka an-dranomasina agny. Agny ianao e. Fa egny amin'ny serana mpiara-manidina ihany no mety amin'ny fiara-manidina. Na mandeha io tsy maintsy miverina eo. Na misandratra be karakory ianao miverena foana amin'Andriamanitra. Na lasa lavitra sahala amin'ny ahoana raha ny fiainanao miverena foana amin'Andriamanitra. Fa ny laingan'ny Satana matetika dia tady ampidiriny an-tsainao ao hoe tsy mila an'Andriamanitra tsony angenao izy izy. Ianao nge ozy izy vous êtes belle. Ianao nge ozy miasa e. Ianao nge ozy manan-karena. Ianao nge ozy olo nianatra e. Laingan'ny Devoly zany. Miverena foana amin'Andriamanitra. Mandalo eto ambony tany ty. Firifiry olo hitanao fantanao manambola, manana ny maizy azy nefa nandalo fotsiny nataony teto. Ary tsy afaka mandà rehefa antson'Andriamanitra odiany aminy. Alleluia. Ary Satana ihany koa maranantsika anazy dia milaza fa ny ota dia tsy zavatra grave. Matetika ataony agnaty saignin'olona. Dia variana le olona miaigna agnaty fahotana. Satria alentiky Satana ao an-tsain'olona fa ny ota dia tsy zavatra grave. Matetika ny ota dia omeny Devoly agnarana hafa foana fa tsy lazainy hoe fahotana. Ohatra zao le olona nijangajanga lazainy fa niaraka. Azonao? Tsy tiany mihitsy aheno an'izany nijangajanga tamin'ny rianina hijanga ranony. Fa ozy hoe niaraka izay. Niaraka. Karaha le raha manitsary be regny niaraka. Teo amin'ny 3 mois ty zay niaraka. Atsay. Niaraka ho. Na mialan'izany moa dia atao hoe nifankatia zahay. Nefa mandeha misambra foana zahay. Dia nifankatia ho. Tsy zanonako fa zanako zany sendra tafiaraka taminy. Jamais hiteny hoe za moko nisengy. Niaraka taminy dia avy eo niaraka tamin'ny Randry. Tsy hiteny mihitsy izy hoe nijangajanga tamin'ny Randry aho dia avy eo zany nijangajanga tamin'ny Ranaivo. Zay niaraka. Somary nisy bêtise kely nataoko nefa nangalitra tam-piasana izy. Fa jamais. Dia io zany mahavarina ny rehetrarehetra agnatin'izy io dia lasa ohatran'ny tavela eo. Ohatrany tsy dia grave zany. Satria baiboly milaza hoe Andriamanitra nini tsy nijery ny androny tsy fahalalana. Nini tsy nijery ny androny tsy fahalalana. Dia ao anatin'ilay Andriamanitra mini tsy mijery igny everiny sasany fa d'accord amin'ilay izy Andriamanitra. Nahazo lesona ve ianao? Dia mba anontany ilay olona mariny ianao hoe mba nisy zavatra ve mba voaray hoe. Ianao hoe hitako ohatran'ny tena nikapita mihitsy teo. Amen. Mba nisy zavatra voarainy ve? Ndao arytsika hitsangana hivavaka e. Ndao hiaraka hisaotra ny tompontsika. Ary mino fa nahazo hery indray ianao androany nafahanao nandreany zany hafatra izany
araingany mba ho lasa fiainanao anatinao zany teny zany. Raha imasinao misaotra anao zahay, matoky anao zay ary midera ny anaranao masina, mankalaza anao, manandratravo ny anaranao. Eto anatrehanao indrindra Tompo no isaoranay, ankalazanay, indrindra iondreanay tanteraka satria tsy tanteraka zay Tompo. Malemy zay fenao ny mahery. Angatanay ny ranao Jesosy mba hanadio ny fahotanay, mba tsy voafandrika ao anaty fitaky satana izahay, mba tsy handaira ny laingany satana izahay. Omeo hery Tompo ao ny mpanomponao, mba hijoro hatramin'ny farany, hijoro mandrakizay ary hifikitra aminao Jesosy Kristy. Tantany Tompo ny dianay, ary aokenao mampandresy anay sady hampahery anay mandrakariva. Rakofana amin'ny ranao Tompo ny fiainanay. Ry Jesosy mba tantano ho tafita soary kameno sy sakano zay rehetra lozati ranobe mangeny eny zao aleako iza angaianao hitery vatodisoary ry Jesosy miainoa zao fivavako iza mijoro ami seua kajereo ny olona ranobe mangawampita sao fivavako sandrato amin'ny lanitra ny tananao dia andao mba hamerina androvavako zao hoe Jesosy ao, raisiko ianao manomboka androany, ho tombo sy mpamonjy ny fiainako, mifona aminao aho ny amin'ny fahotana rehetra zay nataoko, vonona nantona anao a Jesosy ao, iverina aminao aho, te hiainana zany fiainana mandrakizay zany aho, te hanaradianao aho. Intia Jesosy ao, raiso zanakao. Intia Jesosy ao, raiso mba ho anisany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ianarako. Manantena Jesosy fa handray ahy ianao, iverina aminao aho manomboka androany, amin'ny anarany Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana ianao. Alleluia. Aoka zany ianao mba tena hijoro foana hatramin'ny farany. Aza miala amin'ny Jesosy ianao, aza miemotra ianao. Amen. Ary eto ihany koa dia tsara manentana antsika zay tiano amin'ny herinandro a, manomboka rapitrotsika mirosona anatin'ny fikadikana. Saovy anaty naraka atsika amin'ny fahasoavana. Mba miezaka ianao zany tsy misakafo fa isaky ny hariva ianao vao misakafo. Izy io na firaisana, izy io na firaisana, izy io na firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona firaisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy, maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany. Talata sy lakamisy, délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina. Fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma, fifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona firaisana, zato metatra amin'ny tsofoka aorian'ny coopérative Trans-Express Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana soavana Ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara.
Foti mangekeresi ano ekipani ile pandresi atam sala sala patonga tinilera andre senti kamera kamide